an'ilay taremarika ny fonosin'ilay litera na ilay valeur numérique fonosin'ilay litera nanoratana nyity anarana ity dia afaka manao kajy ianao ao an-tranao a fa manome 666 ny taremarika fonosin'io litera nanoratana anaram-bibidy io a karaha izay a no zavatra mivoaka ao amin'ny kajy ataonao ao a dia mandiny tena fa ianao a no ampafantarina an'izany zava-miafina izany. Zay nao zampitaina androany a satria tapitra ny ora rampitso indray manohy an'izao fanjavana izao mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampetso indray. Fanazavana zava-miafina, fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-bibidy izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny bokony Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:9. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrankizay.